Rabona efa mianaka. Fizarana faharoa amin'ilay tantara nosoratany Matetoa, tontosaintsika fiononana. Vakay ve izany volany napetitra ny tovovavy novadiny dada Rabona e? Gaga mantsy hoe tamin'ny fomba ahoana no nahazoany vady tanora kely toy iny? Kakobony lahy, mampalahelo amin'ny mahita azy belaka isan'andro ambovinao e. Dia nakako vady manjakely izy. Ary ny amin-drabovy sy rabezafana ve ny lamina ihany? Efa milamina hatry ny ela ny azo mivady ka. Tao anatin'izay roa volana nisarahany tamin'ny Rabona izay dia vita soratra ara-panjakana voatsela-kory izay izy. Kozy ve? Ary tena rapida kosa izy izany a. Dia ilay zanak'Rabezafana nanao ahoana nefa rany? Tonga ny afinda ihany ve ka? Efa tonga ny soamatsara felana. Ary mihevitra ny tsy hiverina aty Madagasikara intsony raha araka ny filazan'ny Rabezafana tamiko. Tena ahoana ilany tsy mitady vady amin'izay e. Sa ahoana? Fahita davaka ihany koa. Efa misy tovovavy hitako any e. Aiza. Saingy aleo aloha ilamina tsara fa manambady izany angery-bavy tsy vita mora e. Marina aloha izany e. Nenay aza vao tsy amperitaona ny vadiana dia efa mifamomelaka sahady. Fa nahoana? Ka tiana intsony no fompako e. Dia gany loatra. Efa zava mihitsy. Ka marina kosa ange ny azy e. Olona efa hitaiza kely tsy ho ela ianao. Izany hoe oreny amin'izay. Ve very tsara fa izay fomba fiteninao na fomba fiainanao ihany no tahafin'io zanakao io? Azoko tsara izany lety e. Ary efa kopiko hoe tsy refendra zoko ilay fomba fikaosiko. Saingy efa izany no nahazatra ako. Zanakaiko tsy koara manahaka ny fombako e. Efa mintsiko. Vola. Sao diso hevitra ihany ianao. Misy amin'ireo fiteninao sy firesakao tena mandratra sofina ny haino azy. Izany ve ilay tserisetra? Tena izany tokoa ry Vola. Tsaroa fa vehivavy ianao ka tokony hanana fomba fiaina sy fiteny mendrika. Oke letsy e. Misy isaina izany. Alefa hitako ny paosiko manomboka izao. Dia ny fomba fiakanjonao koa mila amboarina ry bavy a. Efa ela ny te hiteny ianao satria mila hitanjaka mihitsy indraindray. Ka izay koa nizaka an'ilay vadiko. Sady hitenena ny afoana. Dia mba hovay fa tena tsy mety. Aiza ve dia kibo be efa ho teraka io. Mbola terena amin'ny jinina mifinjifinjy iny ihany. Fa nga io mety e. Io. Jerena lafa tsy misy bokotra io. Fa kibo voandray fito volana ange io e. Dia tena mbola hoe ngeza be makaiza. Mba hovay any amin'izay ilay koza e. Bakoako izay fa voky ka. Dia hono a. Iza ny anaran'ilay chéri an'lany. Dia firy taona izy amin'izao? Sekretera vaovao niditra ny asa roa volana tato amin'ity orinasa ity tovovavy io. Dia Mondra no anarany. Mbola mpifovo. Ary 13 taona izy izao. Ay! Tonga dia point sur ilay tsy fananenarana fotsiny aza dia efa sarobidy a. Sady mino fa sy mpamanjakely izany a. Izy kosa aloha tsy ratsy a. Saika nanao endrim-bazaha izay kala. Raha ny fiasan'andro any dia hitanao tato amin'ny orinasa izy. Saingy mbola ampionkona ireo aoriana kely ao e. Engane mba ho lasa zoabaviko izy. Dia mba atao mariazy tahaka anay koa nareo. Ao fa lamina miadana eo ny amin'iny e. Fa za koa aloha andeha amin'izay ka. Mbola andeha ho any amin'ny rafosako io. Ny andro koa alahady dia manana loatra mitsirika azy ireo e. Eny ary e. Omendalana ianao izany fa sao ariva eo. Misaotra tamin'ny sakafo fa tena natsiro Izay fa lasa. Tonga vanofo ao Matsandry e. Mandram-peona.
vera matora lenina Tsy maninona ka ny tompo-toerana koa mbola lasa niresaka amin'ny mpivady vao. Ka ahoana Raboana, manahoana ny tokantrano vao ao? ao milamina aminao e. Arabaina aloha sika fa nahazo fahasoavana roa sosonako. Zafikely avy amin'ny volany voalohany dia ny faharoa izao setra vita mariazy izao. Izany mihitsy. Ary nahoana ny hoe nanotra ao e? Nandresy laza ho tsy nazoto izy e. Ary nenareo sy rabe-zavana milamina izy ao. Hatreto aloha tsy misy ny olana e. Milamina tsara ny fiainanay. Ny ankizy moa efa samy lehibe. Tsara kosa izany ka. Ny faniriako mantsy dia mba ho sambatra ianao e. Eny misaotra ny amin'izany Raboana. Za koa maniry mba hiada-pinaritra ianao sy izany tovovavy izany. Eny fa na dia mbola tsy hitako maso aza ny endriny. Misaotra raha lenina. Ao fa mbola hisy fotoana tsy maintsy mbola ionanareo e. Zay fa faly nahitanao Tsy azoko, fangahan dia sahady. Iny efa manatona iny ny tompo-toeranako. Sady tsy te hiresaka amin'inona nga intsony raha lenina. Misy seza hafa azo nipetrahana nge io e. Tsy mety izany fisainanao izany Raboana. Ny amintsika nefa tsy misy ninninona intsony e. Mbola tsy lefy ny fitiavako anao ry malalako. Saingy nampandeferiko fotsiny izy. Zay fa tsy tsarovy izay teniko izay e. Fika izany ny tena marina e. Tsy naposiko mbola manam-pitiavana toy izany Raboana. Ny lasa tsy azo iverenana izany intsony e. Efa rabe-zavana izao ny vadiko ara-panjakana, ka izy irery ihany no mendrika ho vadiko. Sady efa tia manatony tiany izy. Tena nanenenako foana rangano nijanona tamin'ity balilalanonany ity. Tsarafy na mijery andralenina entin-drabe-zavana mandihy blozy isaky ny mihetsika eto. Sady izay koa kiala miondakonda ny tratrany ery. Izany tokoa ilay hoe teo atratra tsy manitra ka lasa vao mamerivero. Mihitsy ny adala e. Nataoko fity varavara ny ralenina. Tiana ihany fa natositosika. Izao ny tatazany rabe-zavana mora foana izy. Sady izay vita soratra ara-panjakana mihitsy ry zareo. Very ara lenina malalako. Nanary jokera nanary anao. Zaho aty tsy afaka mamono intsony. Ndeha hody aranga tsy tafajanony eleto izany aho. Aleoko mamonjy any soary. Iny ihany izay matory ireo ampandriana amiko. Za tia mampijaly tena tia fotsiny. Tapaka ny hevitra rangaha fangatadalana amin'izy mivady kely aloha hamonjy fidiana. Sady tsy akaiky tsy ny setra. Aleo atomiko ainganeny izy fa izy ireo izao mijoro. Zay ilay tsy setra. Mirary sy mitokantranonareo roa. Tsy maintsy hamonjy fidiana amin'izay aho. Ry, fa ho aiza sady ary dady e. Raha pitso maraina angentsika vao tokony misaraka eto e. Sady andro efa misivy alina koa ve izao vao hody eny Ambato be. Tena miala tsiny ilay tsy setra. Satroka tokoa hijanona hibalina paran'ny andro eto. Saingy manao ohatrany tsy dia metimety aho io. Ary aza be ny ihany amiko ilahy fa handeha taksi aho. Izany ve? Ndao ary fa omendalana dady e. Misaotra indrindra tamin'ny fanontronana. Ie. Aleo aloha atsoko dia mondra fa rivariany resaka amin'ny volo ry izy.
aza elingelenina izy. Zay fa mara-piona. Veloma re. Fa inona koa ara no nahazo amin'ny tatarabony tiako e. Rano fihetsy ny dinihana dia mbola tia mamy izy. Toa dinia sy arahano maso izany foana mama sy rabe-zavana. Angamba nanenina sahady tamin'ny androany amin'ny mama tamin'ireny fotoan'ireny. Aleo anatona ny vadiko fa ny azy ve moa tsy efa vita e. Ny anay izao vao manomboka. Raha mpitso maraina sao izay no ho any mahajanga mba hanao vola tantely ary haritra tapa-bolana vao miverina. Tena sendran'izay vehivavy makorelona koa ka iafa tsy nahalala koa. Tratrako ndray fandrina tamin'ilay Jony mpiandro tanàna vaovao iny ve rangaso ary alina. Tsy napoizin'izy ireo ny fatongavako tampoka alimbe teto amin'ity tanàna ity. Zaho koa nisaoty tambony ny idirako tato satria ohatry ny efa nanindry mandry azy ao zava-mitraka izao. Tsy nasiko indra fotsiny finialina ihany dia noroako ny alan'ny tanànako ry ilay tsy vanina ka. Leo ireny ho any amin'izay hahafaty azy ihany e. Rahafaty izany kosa, tsy mila tsony aho. Ampy izay fa leo vehivavy mpamitaka tofoka tanteraka. Aiza ve dia tsy mba misy ray azo itokisana mihitsy fa izay vadiny ity manitsakitsaka daoly. Terakeva marina. Nitoka ihany izany ny vady manajary efa tena toko ny fandiniana. Tsy maintsy hoe hivary lavo an'indray mantsy no izao olona an'izao. Dia animba tena indray ve izany? Ny fiainako ity voasaika nety. Diso ihany aho tsy nanaraka ny tenin'ny volaka. Tokony hoe nampanofaky olona mpanambola ihany ty vilaty araka ny teneniny. Dia mila manetry tena mipetraka amin'io tranon'ny gardien io aho. Ary raha mety aza dia izaho ihany no karamain'izy ireo hiambina ny tanànako. Izay tokoa rangano ho ataoko a. Anio maraina ihany dia hanao peta-drindrina momba ity trano vila ovy ity aho. Eza koa no nankiresin'ny fiainana lava eto e. Taloha rahaboana ny mamilava fakehitriny kosa efa nanorina ny rava. Izay anaka ny vaovao a. Marary mafy eny amin'ny hopitaly raha voangy eny Anosy raha bezavana rainao. Andriamanitro. Fa inona ry mama no nahazo azy a? Tension niakatra tapoka no nahazo azy anaka, araka ny filazan'ny dokotera. Dia efa nanao ahoana nefa? Ary iza miandry azy any amin'ny hopitaly? Mamy ty lasa ty aminay? Vola sy ny vady aman-janany no efa natsoaka telefonina meloa. Dia izy ireo izao no any. Fa ny antony diako io ry setra dia ny amin'izay fomba hampandrenesan'ireo zanany any an-dafy a. Raha ny amin'izay indray tsy misy olana ka amin'ny alalan'ny Facebook no ilazana azy. Dia anjaranao izany anaka mampandre azy ireo haingana. So mantsy sanatria misy ny fahafatesan'io rangahy be io dia so izany heverin'izy ireo efa namono azy. Aza be eritreritra toy izany mamy e. Aleo fa izao ihany dia andefa hafatra sy antso vatana amin'ny fielana. Misy larana finday azoko iantsoana ny fielana ihany koa mantsy ato. Ay kosa, ary aizy dia mondra vadinao? Mandamindamina trano ambony ao izy. Tsy ho reraka be amin'izany ve ny vinantovaviko? Vehivavy mitondra vokany iny setra e. Kibo voatelo volana koa very mama dia tsy hanao raharaha. Ka na izany azy
Mila mpiasa trano roa eo nareo fa raha fahakeliny vao mahakarakara n'ity trano be mezineziny ity. Efa misy ho avy eo ka. Ireo mpikarakara sakafo teny amin'ny orinasa ihany no hiditra hiasa eto amin'ity trano vaovao ty. Tsara kosa izany. Aleo aloha hiakatra hijery azy any ambony ary avy eo miverina eo dia miaraka eny amin'ny hopitaly isika. Mandeha any mama fa izaho hiantso amin'ny fialana vetivety. Fa nahoana ary mbola tsy nisy tonga ihany ny zanak'Rabezavanana any an-dafy? Nefa efa tapa-bolana mahery izay io rangahy io narary tetỳ amin'ny hopitaly. Ka raha ny filazan'ny zareo angery vola dia hoe efa nafonoantsika hatramin'ny fatiny. Izaho mino marina fa na maty azy Rabezavana tsy misy tonga mandevina azy aty izany ireny. Izany a! Rehefa izany tokoa moa ve no mitranga tsy ho alevintsika sy ny fianakaviana any amin'ny fasan-drazana izy e? Fa ny rariana aloha ry vola dia mba ho salama izy a. Ary aiza valy teo? Lasa nitondra ny prinsy kely any ivelan'ny hopitaly any. Fa kay ve fa mahasaraka sahady ny zaza voandra herintaona iny e? Izay fotoana kely koa ve moa an'inona e? Tsy efa hiverina ve sy ry zareo? Fa izao setra. Mba torinao indray aloha miandry aty an'io alina. Mbola andeha hamonjy asa mantsy ny vadiko avy eo. Tsy maninona izany e. Andimby azy sy mama mihitsy ny nahatongavanay mivady aty io. Miara-mijanona aty izay an'io alina. Misaotra. Izay mianaka koa avy eo mbola andalo eny amin'ny dada Raboana. Efa ho 3 volana izay ntsoniona. Izaho koa raha tamin'ny mariazina iny nahita azy farany. Asa izay izy sy ny tokantrano ny rambananao ahoana. Fa kay mbola tsy fantatrareo tokoa. Efa nisaraka angery zareo e. Asa raha tsara ny setra izy ilay hoe nangataka nioty fa tsy nijanona amin'ny balina tamin'ilay alin'ny mariazinareo iny. Tsaroako tsara ka. Fa nisinina ny tranga tamin'iny. Fa angatsy loza e. Fa ahoana? Asa izay nahazo azy io ny fanondrasany ny ala ny trano ny vadiny. Nefa dia tsy nisy ninona antony akory io soary ny tantara tamiko. Izaho ary le efa nahiko ry vola. Mbola tia mamy dada Raboana. Ary mety ho nanenina ihany izy nisaraka tamin'ny rahalenina renitsika. Izany ve tsy apody amin'ny mamy izy raha sanatria ka maty eo Rabezavana? Aza miteniteny foana ry vola. Hitako. Na andaniana ny fananantsika aza tsy maintsy atao izay hitsaboana ny olona io. Kozy mihitsy izany e. Io indray vola sy ny fiteny degany a. Tsy mba manany ihany letsy a. Efa afaka tamin'izany fomba firesaka izany a. Na ny vadiko aza nery setra tsapako faly sy sambatra ery rehefa niova homontina hatramin'ny fitafiko e. Ka na izay fianakaviana aza ry vola dia tena faly sambatra ny amin'izany a. Toy izy fa tsara e. Reto ny prinsy sy ny dada ny fahatonga. Marina tokoa izany. Rehefa tonga ihany ry zareo dia ho any amin'ny mama sy diamondra miandry ny Rabezavana ho an'hevitra ao aloha. Andraso aloha dia miaraka antsika rehetra e. Izay koa mantsy anao veloma azy ireo. Mba tsy nampoziko indray izany. Soary ve dia navita nanitsakitsaka ny dada? Tena izany notantaraiko anao teo izany ry vola ny zava-niseho teto aho. Diso be ny zavatra nolazainy nikala vavy ny tany aminao. Izany a. Miala tsiny ry dada fa saika napidiko izanao akay a. No heveriko vehivavy mba mahay mitondra tena ihany soary iny. Saka manafika eo iny ry vola. Saingy sofa hitako mialoha ny toetra ratsiny. Aleo izany ho any fa manao ny Rabezavana ny hopitaly izany. Izany e. Niakatra be hono ny tosi-drano dia zo haniditra hopitaly efa ho tapa-bolana izao izy. Izaho ihany ka sahirana mihitsy mikarakara azy. Ny azoko an-tsaina. Ny zanany any an-dafy moa efa tsy miraharaha azy intsony. Ka
Izay ambody vilany anaka feno arina. Sika zao no akaiky azy dia mila mikarakara. Sady sika ireo efa samy nahita soa taminy avokoa e. Marina tokoa izany ry dada. Mila mitsabo miala ny inona ihany e. Izy raha teo manana remby azo laninona moko. Ary niova be neza ny fomba fitenin'ny volo izany. Zay vao nandrehanao ny antso aho hoe dada fa rapainina foana ny ndreko hatr'izay. Zany a. Ie. Nanova ary dada amin'ny fiainana. Indrindra moa fa rehefa teraka ity zanako ity. Marina tokoa izany ry vola. Tezao tsara ny zanaka. Dia mahaiza koa mikarakara tokantrano. Misaotra ry dada malala. Tsy mbola mety mino aho hoe tsy raika ianao mananatra io. Ka na izaho koa azany tsy mino no saiko hoe amiko dia zanako foana ianao ary tena akaiky ny foko. Ianao koa ry dada Japona tena akaiky ny foko aho. Tahaka ity zanako vavy am-pofoko ity. Ny fahafatesana irery ihany no hanasaraka antsika. Marina izany anaka. Sambatra loatra manana anao zanaka ry vola. Izaho koa sambatra manana anao iray. Ary aloha izay mianaka andeha amin'izay fa hariva sahady ity ny andro. Ny embouteillage koa izao efa hanomboka fa ora firavana amin'ny mpiasa sy mpianatra izao. Eny ary omen-dalana nareo mianaka. Izaho koa aloha ho ao amin'ilay patronko vetivety hanazavany aminao. Dry, izay olona tonga mba mitsidika anao ato ve dia tsy maintsy hazavaina amin'ireo mpanofa tranonao ireo avokoa. Ka izaho fotsiny no mba te hanazava aminy. Mpiandry tanàna mantsy ny fahalalany aho. Fa ianao zanako no nolazaiko fa tena tompon'ity trano ity. Dia mino an'izany ve ry zareo? Mino izy ka nanokatra kontany amin'ny banky aho. Izay vola ilaiko ihany no alaiko ao ary ampirimiko avokoa ny ambiny rehetra. Izany ve tsy hanam-bola be dada Tsoatsy? Ianao anaka no hanam-bola be. Satria amin'ny anaranao ikotim-bola ny sokafako eo. Ndrery dada, fomba tafahoatra amin'ny mety izany. Izany efa mba manana ihany e. Ianao aza ny tokony ho ampiana. Izay voasoratra anaka dia voasoratra. Efa ianao no nisafidiako handova ny fananako. Ary tsy azonao ovany atsony izany fa efa vitako taratasy ara-panjakana. Koa raha izany tokoa marina ry dada dia misaotra indrindra. Tena ray be fitiavana ianao. Izay fa veloma ary aloha dada e. Mandra-pioana. Ndao ary mampamangy any amin'ny fianakaviana. Mandalo mitsidika ny ngarabe zavany eny amin'ny hopitaly ara-pitso. Izay mihitsy ny mety dada. Mila mitsidika eny ianao. Izay fa lasa izay. Kely ny fahatongavanao ry dada Rabona. Maty tamin'ny roa maraina toy ngarabe zavana. Andriamanitra, loziny ny ty lazainy larisetra. Dia aiza izany izao ny razana? Efa ny amin'ny tranopaty. Fa zavatra mila atao izao dia mampandreny fianakaviany manontolo. No fampandrenesana an'ireo zanany any ivelany efa endraka etako. Marina tokoa izany. Ary aiza raha lenina risetra? Toa tsy tazatazako mihitsy. Ao ivelany ao izy miandry aho fa izaho mbola misy taratasy karakaraiko ato hitondrany io razany io hamonjy ny trano fonenany. Tena mampalahelo ilay rangabe iny. Toa tsy mino aho hoe olona matanjaka be iny narary tampoka tao. Ka izay no anjarany e. Maty izy ary tsy afaka niveriny intsony. Ny anao izao tao dia mikarakara ny fandevenana azy. Mahereza leroa. Zakao ny adidy farainareo io. Izay fa ho ao ivelany aho aloha hijery andralenina. Mandehany e. Sady izy eo tena kivy sy ketraka mihitsy. Mila mpaherezina. Zany ve? Ao fa hiezaka hampionina azy leroa.
Zay fa lasa ry a. Tena tsy mahazavazava izao fahatongavan'ny dada Raboana aty amin'ny hopitaly izao a. Vantany vao maty ny ara-bezavana dia tonga hitsidika izy. Sa fifandro-finjavatra fotsiny. Raha ny fahatsapako ny fihetsiny teo dia tongody taitra izy hoe maty ra-bezavana. Fa ny any am-pony izao faly satria mbola manantena hiverina amin'ny mama. Mama indray anefa ny fahitako azy mbola miasa saina amin'izay zavatra isehony amin'izao fahafatesan'ny ara-bezavana izao. Matahotra mafy izy ny amin'izay mety ho fanomezan-tsiny avy amin'ireo fianakavian-dra tompoko lahy. Aleo ho any izany rehetrarehetra izany fa aleo aloha vitainainga an'ity taratasy ahafahana mitondra ny razany ity fa mandeha ny ora sy ny fotoana. Izay raha lenina ny mba teny fampaherezana avy amiko a. Tombon-dalana fotsiny ny azy. Fa samy tsy maintsy ho faty daholo sika rehetra izao. Ka mahaiza mionona e? Ary asa tonoina fa izaho mbola eto vonona ity ianao a. Eny Raboana, misaotra amin'ny teny fampiononana. Atao ahoana tokoa moa ny tsy hionona e. Izaho raza misy anao mampionona. Mahereza e. Ka ahoana raha lenina? Aiza ny gabe io izany no alevina? Eny sabotsy namehana misy ny fasan-drazany. Fa ny tena olana izao dia ny hanazavana amin'ireo havan'ny tompoko lahy izao zava-misy izao. Aza atao mampiasa sainanao ny amin'izany raha lenina. Tsorina amin'izy ireo ny soritra aretina nahavaty azy dia vita. Ary fangamo ny havany tsy mba nisy nitsidika azy tetỳ amin'ny hopitaly nandritra an'izay tapabolana narariany tetỳ izay e. Efa nisy nandalo ihany tetỳ fa indray mandeha tsy niverina. Zahay mba mikarakara angaby tetỳ indray aza nangaringarian'izy rehetra. Izany ve raha lenina? Fa nahoana koa raha ny manao fihetsika ohatr'izany ry zareo ka? Ka lazaindry zareo fa nibodiny hareny ngara-bezavana izay e. Ianao koa ao anatin'izany. Lesana ny faravavy atao hoe felana iny aza efa saika nametraka fitoriana mihitsy. Saingy ny bahana ny nga lehibe. Dia iny lasa ny andafy iny. Ka ive tena saika ny vadika kala ratsy iny e? Hitako tsy nahafaly azy tokoa reny fanoloran'ny ngabe ny fanananao antsika ireniko. Fa izao Raboana, Ie, mingafy anao mba tsy elingelina ifanerasera aminay aloha mandritra ny 3 volana eo. fa nahoana kosa raha lenina? Mbola tianao ange aho mantsy anao teo e. Ka zay indrindry, fantatrao tsara fa vao maty vady aho. Noho izany avelao aloha mba hisaona 3 volana ny foko. 3 volana ihany no angatahako aminao. Eny e, marina tokoa izany. Miala tsindry fa ny razana azy ity mbola tsy voalevina akory dia efa manodina ny vadiny maty aho. Ka zay indrindra Raboana, tsy ny tany anie ny fady fa ny vavam-bahoaka e. Tsy tiako kosa hisy hevitra hoe namisaviako ny vadiko mba hiverenako aminao. Marina ny anao raha lenina. Saingy mba tiako ho fantatra mialoha ihany kosa aloha hoe mbola tia avy e ianao. Raha tsy tianao tsony a Raboana tsy izao ny zava-mitranga. Izany a? Alevenao raha aloha ny maty e. Raha izay 3 volana izany andriko tsara. Ary aok'izay ny resaka avy ety manaton'ity setra.
azaka andaina re afa averinay fanananao rehetra mifony e mba amindrao fo moa e. Manofindray maham''izany. Aleo miarina fa efa midimy maraina ka izao. Aiza moa ny akanjoko sy ny patalohako? Ry ambony seza lavrikay. Ry diamondry ty mbola mierotra be ihany. Zaho nefa zara raha nahita torimaso alina. Niasa be ny saiko no ilay taratasy fiantsonana efa mianaka ao eny amin'ny pôlisy Rampitsoma. Angamba no ireny zavanitranga tamin'ny 3 volana lasa ireny dia nivondrona hiady aminay efa mianaka ny fianakavian'ny Ngara-Bezavana. Tamin'ireny fahoriana ireny aiza moa dia tandro ny filaminana ny naka ny razana teto. Niaraka tamin'izy 3 davy any an-davy. Ifelana ny tena nahaontsa ny foko ny jery azy. Nigoaka ny tomany ela be teo amin'ny fatiny rainy. Samy niezaka ny nampionina azy izy roa lahazokiny saingy tsy nety nangina izy. Avy eo moa dia ny fara taty aminay indray ny atezerany. Izay nipanganay fa mpisoloko ny arendray no izay efa mianaka. Ary koa hoe mpamono olona. Leo aloha hijery amin'ny mama amin'ny efitra fatoriana amin'izay fa tafatsofoka amin'ny pataloha sy ny akanjo. Mama! Mama! Setra, fangahy fa maraina izany andro izany. Ie, amin'ny 5 maraina izao. Fa i mama manofo mitabataba teo dia nidirako tato amin'ny efitrano ato sao maninona rery ato mama. Misaotra anaka mba miasa alohany ihany koa. Tsapako tokoa fa nahazo vady an'iny tovovavy tsara bika sy tsopo iny azy ianao dia mbola tia foana. Reniko nahitako masoandro ianao ka sanatria amiko ny tsy tianao ry mama. Izay anie no nakako anao hipetraka aty aminay e. Fa ny mahagaga anay mivady fotsiny izao tato ato dia ity mama manofo isan-kalina ity. Fa maninona mama e? Marary ary setra. Marary marary saina. Marary saina hoana koa ary mama e? Tsy azoko. Ka nandritra izay 3 volana nahafatesan'ny Ngara-Bezavana izay dia manofo mahita azy foana isan-kalina. Ka normal be zany ry mama. Ny sainao mbola any aminy tsinona. Ny vahaolana amin'izany dia ny fampiononan-tsaina sy ny fanarian-dia. Mba hamezaka mitady zavatra atao tsy eritreretana be ny aminy intsony e. Ka hita fa izany mihitsy ny tsy ampy amiko. Mila fitonian-tsaina tokoa ary setra. Ary tena te hanarinary saingy tsy hitako hoe inona no ataoko. Maninona ary raha mba mivoaboaka any amin'ny vilany aloha e? Marina tokoa izany anaka. Aleo fa mba hivoaboaka kely ihany andro any. Mandehana mihitsy fa ho lasa-dala ato mama. Ao fa alefako mandehandeha miaraka amin'ny mama any dia mondra sy ny kibo be an'iny. Teneno izy ary raha mazoto fa tsara ho an'ny olona mitondra vohoka toa azo koa mantsy mba mitsangatsangana sy mandehandeha. Ao fa ilaza amin'ny diamondra dia miaingina ireo rehefa avy misakafo maraina eo. Fa izao tokoa ary mama. Misy taratasy fiantsonantsika efa mianaka izay tonga omaly hariva. Taratasy fiantsona makaiza fa tsy azo. Fiantsona eny amin'ny pôlisy ry mama. Ny rahinan'ny torantsika izy 3 dazanak'i Rabezavana sy ny fianakaviany manontolo. Koa raha izany anie anaka ny zava-misy mety ho takiana izy ireo hiverina amin'ny avokoa ny fananana rehetra izany. Ka izay indrindra ry mama. Izao tsika dia efa tokony hiomana ny amin'izany. Ary tokony hampahafantarina ny vola sy dada-raboana melony amin'izany. Dia hiala maina ve izany sika ary setra ny amin'izao harem-be efa eto ampelantanantsika izao. Ka rehefa izay moa ny zava-misy ry mama ho afaka anao inona eo tsika. Fa ny mila atao izao dia
no mampandray telefonina azy mianaka amin'io fiantsoana rampitsoa. Raha izany ao fa mandalo eny Ambatobe izay sy dia mondra androany rehefa avy mandehandeha any amin'ny vilona any. Na tonga dia any mihitsy aloha ny atondia voalohany ampandreneziko mivantana ny amin'ny fiantsoana io Raboana. I volany mila antsoina ao an-telefonina. Mety izay ka. Izay fa hanaitra ny mpanampintsika aloha mba handro sakafo. Mandeha anaka. Izaho koa hiarina teto am-pandriana amin'izay ka tsy te hatorontsony aho sao manofo ratsy eo indray. Tena tsy napoziko izany fiovanjavatra tamiko izany raha lenina. Tsony Raboana. Tsy ho sika ve izany le hoe tafita voarendrika. Ka efa izay aloha izao ny zava-misiko. Mila tonga any amin'ny poste de police sika Rampitsoa. Tena very vilahako tsara tarehy. Soa aloha fa niofa trano 3 volana mba efa voatahiry any amin'ny banky any. Aza mbola manary tokotoy io Raboana. Iady aloha sika sao mba hisy fanantenana ihany. Slety tokony mba tsy maty le rabezavahana iny fa tao mitondra loza ho antsika menakavy ny nafatesany ray izaoko. Ka tsy napoziko toy izao ny zava-miseho rehefa maty rabezavanako. Tena dia isokajy tanteraka. Tsy azoko. Fa disokajy ahoana ianao raha lenina? Tena marina dia izao Raboana. Hoe ahoana raha lenina? Za nanao an'izay fomba rehetra ahafaty haingana n'iny rangaha antitra iny. Loza iny ny tiambaranao raha lenina dia vitanao ve? Noho ny fitiavako anao Raboana dia nanaonao foana le fihetsika sy teninao tamin'iny mariaziny risetra iny na tonga hamorika an-drabezavana satria za koa mbola tianao. Tena tsy napoziko izany zavatra nataonao izany raha lenina. Okaloha ho any iny resaka iny fa mijerijery be aty amintsika dia mondra. Sao dia henonao kaloza. Marina tokoa izany. Mety efa te hody izy io matoa tsy mahapetraka toan'io. Fa firy volana moa izany izao ekibon'io? Kibo vao mandray 7 volana io fa tendan-kanina loatra dia izao sahady ny angezan'ny kibony. Izany fa izy kosa aloha tena tsara tarehy ka sady tsotra no sarika. Io koa ve ho manja noho isafony ambola tanora. Taloha izany raha lenina. Saingy aza manahy ianao fa ny atsika neka fidikarana trelo le mikelona vao tena mamy. Sy ina koa ary tia misafosafo ity Raboana. Jereo anefa gaga be mihitsy dia mondry hita ny lenao ny safony takolako teo. Ko maninona nefa e? Vadiko taloha ianao ary efa lasa sipako indray ankehitriny. Ka diso avy raha mba misafony takolako ao. Tsy diso ianao Raboana. Ny teniko aminao fotsiny dia izao hoe ho anilanao foana saingy aleo aloha alamina izao savorivory izao. Sady izay tiako ny mandry raha lenina malalako. Ka izay indrindra. Aleo zahay aloha andeha hody fa efa amoromby 10 atoandro ka izao. Nareo ty tsy mba nentina androsakoriko. Lasa teto ivelan'ny vavahady indray sika ity no resaka. Tsy misy olana ny amin'izany Raboana. Izay ny tsy nentina androso. Ary tsy hoe mihafahafa fa manaja ny asanao zahay. Marina ihany aloha izany e. Le gasim-panambola debako ato koa sarotiny be amin'izay vahiny miditra atoko. Koa raha izany ny toetrany nahoana roaroana miala ny trano amin'izay mba misy hipetrahantsika roa. Tsy mety izany raha lenina. Mila manana fidiram-bola matanjaka sika fa efa sarotra ny fiainana. Ary raha trano itoerana ny tsy ampy aminao ny trano gardian malalaka. Ndray ariko. Zay fa andeha zay ka. Andao fa
Teriterika eo tsy alolo etsy nareo dia hiverina. Andao ary e. Tena tsy rariny kosa le tsy risetry ny fitsarana amin'ny tanila iny a. Aiza ve dia nendahana teo am-pelantanantsika avokoa ny fananana efa voatolotra ingara-pezafana ao antsika fony fahavelony. Fa na izany aza nitahirintsika tany amin'ny banko kosa tsy nikitihandry zareo e. Tsy izany ihany fa ny trano vila ingara-bona koa tsy voaresaka noho iny hoe novidinga be ho azo maly eo tena. Fa na izany aza tsy nahafa-po ilay didim-pitsarana nivoaka teo iny. Koa anao inona eo azontsika raha nabavy a. Efa izay ny valin'ny fitsarana. Soa azontsika fa tsy nisy nigadra. Dia rary ny ve izany izao mahazo antsika izao, indrindra fa ny filazana fa hoe mpisoloky sika. Amin'ny lafiny iray ry vola dia azo lazaina tokoa tsika hoe mpisoloky a. Raha araka ny fiheveran'ny olona sasany. Nahoana mihevitra ratsy toy izany ny olona? Ny antony ve ho ianao? Izao no antony raha tsy azon'ny vola e. Ie, aza vao tsara enoko. Ka ireny mama nanambady Andrabezavana tao aorianan'ireny fitakiantsika ny anjara fananantsika ireny ka. Tena vao maika tsy azoko risetra. Aza vao tsara fa tena tsy azoko mihitsy. Ka tampotampoka teo mama vita soratra tamin'iny rangam-pahany efoefo iny. Ary tsy amperintaona ny vadiana kory ry zareo dia maty ngabe. Mba lojika ve izany aminao? Eny e, mety hampihevitra tsy mitazana tokoa aloha izany. Nefa dia vita amin'ny mama ve ny namono ny vadiny tamin'ny fomba ankolaka? Raisina hoe izay ilay izy. Asa? Iza mahita raha izany tokoa? Porofon'izany izy manofo ratsy isan-kalina ity. Fa manofo ratsy foana ahoana koa mama risetra? Lazainy fa manangatra azy ny ngara-bezavana e. Raha izany tokoa ny marina dia misy zavatra tsy mazavazava ao. Ary manenjika azy ny eritreriny dia lasa manofo ratsy azy foana izy. Tena azonao tsara ilay izy ry vola. Saingy niangaviako anao an-tanany roa dia ny hoe aza tabatabaina ny amin'izany mama. Eny e, angina tokoa. Saingy hanafoana ny eloko be vava vitany ve izany? Aza tonoina fa mpamono olona anie izany ry renitsika e. Aza malaky manameloka amin'ny mama toy izany ianao ry vola. Mbola ihany antsika eto. Ary raha sanatria aza ka nahavita an'izany izy. Tsy havita hitory azy kosa angambontsika e. Indrindra fa ianao io. Tsy misy idirako ny amin'izany ry setra. An'Andriamanitra ny famaliana. Isika aloha mangina. Marina izany raha nabavy a. Tsy misy tombontsoa ny fanakorontanana nefa milamina. Fa avadio hafa izany resaka izany ka. Tena leo be a. Fa ondoko ary setra. Aiza izany nareo no hipetraka manomboka izao? Satria ny trano be tsy maintsy elana. Nofa trano eny ambanidiany aloha izay e. Mandra-pahitana trano hovidiana. Korazy letsy e. Mahavidy trano tsara nareo raha tena hividy. Fa i mama izao no asa raha iza no hipetraka. Efa lasa any amin'ny dada Rabona nanomboka ho maly mama. Zany a? Satria efa nifamerina ry zareo. Zany tokoa. Nifamerina izy mivady. Aleko izy ho eny e. Sao mba any no mampilamin-damin-tsaina azy. Raha nanao ratsy ny ramatoina ry setra tsy lamin-tsaina zany mihitsy n'aiza lehany a. Aleo anie ho nenjehan'ny ombo masika toy izay enjehan'ny eritreritra e. Tsy laviko izany. Saingy miraro ny soa azy tsika fa tsy rary ratsy hiatra amin'ny fiainany. Tsaroa fa iny ny reny nahitana masoandro. Izay izany e. Andeha hamonjy fidiana amin'izay afa toandro ny andro. Hay, ary lasesy prinsia kely teo. Noetiny dia mondra ho ivelany eo izy teo. Ay, an'izay dia lasa fa veloma setra. Mandram-peona vola. Lenina, sao dia tokony anatona dokotera ary sika e. Jereo anie tia ianao e.
Tena mila mitsabo tena ianao so ho faty eto sanatria. Aza mandany vola amin'izany Rabona. Kaikeriny nenina ankehitriny. Izay no mampahiya toy io. De inona ary no ataonao manoloana izay raha tsy vitanao tany aloha tany? Sa ve itolo-batana eny amin'ny manam-pahefana? Ka tsy maintsy afara amin'izany ihany angamba izy ity Rabona. Saingy hamory azy dahalo hitsorako ny marina. Ralenina, so animba ny fiainantsika efa mba milamina izany e. Tsy aleo ve aleviny mipity mandrivotr'olona ny amin'izany? Tsy ianao marina ny miaina ny fiainako. Mijaly anie Rabona e. Tena fahadiran'ovana. Marina tokoa ilay hoe ny ratsy atao loza miantona. Fa inona marina moa izany Ralenina ny mahazo anao ankoatran'ilay manonofo ratsy isan-kalina? Herinandro teo izay no nahatsapako fa manalokaloka foana ny havelon'Ingara-Bezavana. Indraindray izy mamelaka na mandrirotra ny voloko mihitsy. Izany no mahatonga anao hikikika tampoka ohatran'ireny? Eny Rabona. Ary ny tena loza dia izy manakenda tampoka ka tsy afaka miaina be reny zasafotry ireny. Vare, dia tako efa nisehon'io havelon'Ingabe io aminao. Taloha izy azoko nofy isan-kalina. Dia ny zavatra ataony mandrahona amin'ny zava-maranitra mba hamerenako ny fananany. Fa angamo tsy efa mba niverina taminy avokoa izany ny fananany. Eny e, vatany vao nivaly ny fitsarana iny dia tsy nanonofy azy intsony aho fa nivadika nahita io aloka mainty io indray. Tena mila ho lasa dala Rabona. Ny zavatra mila ataoko izao dia ny hamory azy dahy ilazako ny habibiana vitako. Ao aorian'izay moa dia tsy maintsy hitony teny eny amin'ny pôlisy aho fa mpahamono olona. Dia ny amintsika izany mba ahoana Ralenina? Raha tena tia marina ianao dia hikarakara hatrany am-pigadrana na 4 taona hijanonako any na 4 taona. Ralenina, fitsaliana neny miandranao any an-tany mory. Tsy Rabona, fitony-tsaina no hitako any. Ho faly hafa mijinjanona fafoko sy mizaka ny valiny ratsy nataoko. Tsy antako intsony izay tenenina Ralenina. Ferhevitra. Izao ny teniko aminao ry mama. Marina fa namorika olona tamin'ny fomba akolaka tokoa ianao. Ary nahafantan'ny Ingara-Bezavana tokoa ilay izy, saingy efa lasa izany e. Ary tsy nisy naharaka. Zaho kosa aloha tsy miombon-kevitra misetrany amin'izany matoa anie mama namory antsika toy izao misy zavatra tsy zakany aho e. Ka raha hitolo-batana eny amin'ny manam-pahefana azy izy tsy maninona. Izay koa mifantany fa mampilamina ny sainy. Vola, dia tsy mampihetsi-bolo maso anao akory ve hoe ny reninao higadra? Miariary tokoa izao fa tsy tia amin'ny mamy ianao. Aza atao mampifanditra anareo rakiziny amin'izany Efa voalazako anareo izay ny marina. Namono olona tamin'ny fomba ankolaka. Dia izay nampiakatra kely ny tension-dra-Bezavana tamin'ny alalan'ny fanafody koa ve ry mama dia higadranao any am-ponja? Tena ianao izao no tonga tamin'ilay fitenenana hoe mila raharaha ohatra ny rainy zafy lemena. Ka tsy misy dikan'izany ny ainana fora izany hevitra setra izany. Motsy mba nangoraka ny fonareo nahita ny felana any akohaka ny gogogogo ny tomany tamin'ny fatiny iray sady raintsika iny. Ranomasy foronina ny azy e. Narary nandritra ny tapa-bolana teny amin'ny hôpitaly ny rainy tsy novanginy ka rehefa maty vao mody ny taomanina. Pe tsara vela tsy mahatsiravy ny reny vola. Aza atao mampifanditra anareo dao any amin'izany. Mila miray sainareo satria karakara rehefa ny amponja. Mama,
Raha mbola zany setra tsy migadry izany ianao. Azonao izany e. Tsy ho zakako ny ahitanao higadry izany amin'izao androm-pahanteranao izao. Saingy fatary fa raha tsy migadra dia na za lasa adala na maty. Ka iza amin'ireo loza ireo no tianareo anjo ahy? Aza miteniteny foana toy izany ary mama. Azo tsaboina ny aretin'ny mama. Manana finoana. Tsy hiteny intsony aho ka. Sao manjary tsy tia mamy io. Ny azoko lasaina anareo fotsiny dia ny hoe tsy sara mianakavy akorintsika n'inona miseho eo. Marina be ny tenin-driry vola. Manam-paniriana fa mbola hiaona finaritra aminareo mianakavy. Aorian'ny fanefako izay sazy omen'ny fitsarana ahy. Dia tsy hanaraka ny teniko ve izany mamy e? Sady tsy ampifanany diamondra amin'ny fiterahan'ny atsoaty izany ianao. Ianao ry setra ny tokony hanaraka ny teniko raha tena tia ahy. Avelao aho hizaka ny saziko. Mendrika izany ny zava-bitako. Ka na izany aza ry mama. Tsy zaka ny saiko any mahita anao higadra any am-pony izany. Ka na za koa aza ange mba malahelo ny amin'izany ianao hanefa sazy izany. Saingy marina izany. Mila mizaka sazy rehefa nanao ny tsy mety. Indrindra zavatra toy izao. Fa sy ianao matanjaka hiatrika an'izany no mahavelom-panatenana ahy fa mbola ho afaka any ianao. Zao rankizy aho. Tsy mama. Andeha ho any am-pôlisy ahy hitolo-batana. Izay ny fantatro fa mahasoa ny fiainako. Manahoana zato ianao Ralenina? Mifanohitra tanteraka amin'ny ahiahanay telo mianaka mantsy ny zavatra tsikaritra izao. Telo volana izay no natao am-ponjanao nefa hita ho tena nahazoazo aina mihitsy ianao izao. Tsy izany fa ny sinda teboteboka rabona. Ilay aloka mainty koa tsy nanaloka atsony. Izany? Matory ampilaminana foana amin'ny alina na dia tsarisary loatra aza ny sakafo e. Lalina indray izany Ralenina. Aty am-ponja ianao nefa mahatsapa fiadanana sy fitoniana. Toa tsy ao an-tsainao akory hoe mbola 5 taona angarangidiny no iainanao ety. Vetivety izany dia afaka rehefa tonga mitsidika ety foana nareo ankohonako. Tsy kivy izany ato raha bona malalako aho. Tsara be izany Ralenina. Izay ankohonanao eto foana no ananao. Tsy maintsy tsy misy mitsidika aty izay isan-kerinandro e. Ary vatsiana sakafo hatrany ianao. Misaotra rabona. Fantatro fa samy te hikarakara avokoa nareo. Profon'izany ny famangina aty isan-kerinandro. Ka tsy afaka ny amelanao rery aty izay e. Izay fa efa tapilasady ny ora famangina. Inona ny afatra amin'izy dazanakao? Mba ilazao setra mivady karakara tsara ny manamby-tsoza avikeliko. Ataovy mafana tsara hono hoe ny zaza fa mangatsiaka ny andro. Iny mantsy izao ny lahankely voalohany amin'ireo zavikeliko. Ao fa ataoko tonga tsara ny afatra ao Ralenina. Sady zaza voaray volana mahery kely monjy ka tokony ilana fitandremana be tokoa. Ary ny amin'ny volana ka tsy misy afatra. Efa tonga nitsidika teo izy sy mivady aman-janany ka. Efa tero zareo? Tsara kosa izany. Izay fa mahereza ny vady malala koa. Mandra-piona rabona tsy foiko aho. Lasa sahady rabona. Satroko ahita azy foana. Toy ny antombo ny fitiavako azy na dia voahidy aty aza. Mbola manantena ny toetra eo anilany hatrany aho aorian'ny fanefako ny sazoko ety. Dia hiona-pifaliana indray izahay. Ka ho tsiaro sisa izao rehetra izao. Eny,
manantena ny ho tafavoaka soma tsara ato ka hiaina finaritra hiaraka amin'izy telo mianaka indray. Tsy ho raboana efa mianaka tsony aza fa efa miampy ireo vinanto sy ireo zafikely. Raboana efa mianaka. Fizarana faharoa amin'ilay tantara nosoratany Maté 3 tontosaintsika fiononana.